Kosa nefa tsy nankasitraka ny fitariana olona itokona sidina an-dalambe ny fikambanana miarina ny zon'olombelona afary malagasy tamin'ny tendrondroany ity tokoa mantsy nandeha ny feo ny itaritany solombavam-bahoaka avy any Ambatofinandrano ny ramatoa Kristina Razanamasoa sy ny vondrona mapara olona hidina an-dalambe anoana na ihany koa anaraka ny hevitra izy ireo. Manokana aloha zany dia ny resaka ara sosialy no mahasoanay raha mahalala zany ny crise teto amin'ny tension firenena nandritra ny 5 taona zay za aloha zany dia miteny mazava mihitsy hoe tsy ho ekenay ary tena tenenay lavinay tanteraka ny fitarihana vahoaka hidina an-dalambe satria raha antsika mahalala zavatra efa nateraka ny 2009 nakaty sy ny fitotongan'izay zavatra olana rehetra matria ny vahoaka malagasy zay eto dia mahitsy ao fitenenako rehefa misy any mitakotaka dia mpanao politika foana mahazo tombonandrona tombondany fa ilay vahoaka malagasy dia mijaly hatrany ary tena mampahonena ka aleontsika raha samy eritreritra fa lasa tena olana lehibe io fitaritaritana vahoaka hidina an-dalambe io règlement politique ataovy amin'ny maha règlement politique samina ro mifandaminao satria ianareo anie no ao anatin'ny politika efa le fiainam-bahoaka aoka tsotehana tsony mihitsy ary za miantso ny vahoaka aoka tsika ho tonga saina satria ny vahoaka foana hatramin'izay sorona mbola tsisy mpanao politika maty teny Ambotsiroatra mbola tsisy mpanao politika maty teny amin'ny 13 Mai fa ny vahoaka foana ny maty nahoana moa hatramin'izay koa rehefa teo amin'ny sezany tsirairay avy nahalala tsara tsy nahalala andreo vahoaka fa rehefa misy ny fitadiavana toerana na olakolanao dia tarika ny vahoaka hidina an-dalambe foana ka ny azany ho anay tarika atao amin'ny afary malagasy dia zay dia manohatra hatramin'ny farany an'izay fitaritana vahoaka hidina an-dalambe zay miverinay fa tokony resaka ambony latabatra ny mpanao politika ary ianao politika ny eo ambony latabatra sy anao lalao madio fa tsy hotehana intsony ty resaka sosialim-bahoaka ity indrindra fa tena ny sorona izay nahazo andreo mpiray-tany razana misy foana ny sorona dia raha ny sorona eto mpanao politika ny me manan-karena hatrany ary zay zavatra tiako tenenina mpanao politika tsy tratran'ny crise fa reo vahoaka madinika ny tratran'ny crise ka aleony ianareo ataonareo ambony latabatra fa aoka reo tompoko atsahatra tena mifony zay alao tena ho atsahatra tanteraka ny fitaritana vahoaka hidina an-dalambe.